Izano samy laza fa manapasambarana. Izano samy laza fa tsy mba misy olana. Iaraha manaky fa tsisy izany raha ito an-tany. Nizaniza mitadiza. Izano samy laza fa manapasambarana. Izano samy laza fa tsy mba misy olana. Iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany. Nizaniza mitadiza. Aza manaky ho resy fony zany. Amin'ozam-piainany ety fa mitraka aza mba kivy zany. Fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao. Nanome toky amonjy anao. Mampitanondraky anao ve ny fiainana ety. Mampitomagny anao ve ny setrasetra ny tany. Aza eto ny antoraka fa fantatra na mampangoraka fa banjino lay dina. Mampitanondraky anao ve ny fiainana ety. Mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany. Aza eto ny antoraka fa fantatra na mampangoraka fa banjino lay edema. Aza manaky ho resy fony zany. Amin'ozam-piainany ety fa mitraka aza mba kivy zany. Fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao. Nanome toky amonjy anao. Aza manaky ho resy fony zany. Amin'ozam-piainany ety fa mitraka aza mba kivy zany. Fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao. Anampy anao izy amonjy anao. Lay teny fikasany tsy miovy zany.
afaka mampanonja. Be mihitsy Mahoy. avy lalao. Ie dia nanao sabaka dia izy resy dia tsy manana tresy mihitsy izy hoe Tena zay loto fa avy eo resy foana fa mampatsiahy kafe manao sabaka. dia ahoana zany dia ina le atao anareo io efa kelikely sisa dia vita ny sakafo. Efa kaiky masaka zany vary. Efa kaiky Zay koa teo sotso rano dia mbola tsy mahazo mihinana sy zany io. oka aloha efa vita izy io aloha fa iala hinantsika rehefa avy eo. Zay ndray nareo efa hoe mila mahandro mbola manao inony aho fa zay zay foana le ampianarina anareo Mbola tsy azo kitikitiana mihitsy zany io. tsy kitikitiana mihitsy reo Fa jerena fotsiny zao zany. so ianareo dafy efa tonga andeha kely vetivety fotsiny a efa vita daholo sakafotsika andeha anatitra zavatra kely atsy amizareo atsy ambadika fotsiny efa maika be le izy a vetivety Any fotsiny Any Jenny dia vetivety kely fotsiny a tsy mikitikitika nareo a fa isakafotsika rehefa tonga neny Tsy mahazo manandranandra. mangalapina zany mangalatra zany tsy mahazo manao an'izany fa mahandry Tava koa le camion iny. Camion be le manana vato reny. lasa Zay ela be zay manona etaetany. vetivety e Lasa naiko lakozy eto. mba manana ho afaharetana Zay moa manaiky foana ko zay mbola kely be. Ela be koa kapa. Mbola tsisy vary tsisy loka. Ketika tsy maninona fa mihinana ny tsy mamy zao Tsy jerena hono. Glasy. Glasy. sao dia misy marikivy kely io Tonga nanana kely. ohatry maritra be Dia nanana kely dia tsy miteniteny. atao kely fotsiny a Kely fotsiny dia nefa eo mangalatra. Fakapana be le izy. izy maritra be Fakapana be tonga. izy zao matsiro e Nanana kely fotsiny a. Dia tsy miteniteny amin'ny mama. Dia mihinana voaloko laha tsy allo dia mihinana voaloko. Na io Jenny ao ambadika koa dia afa-bala. zino mangalaka Dia ny misotro voaloha. ataovy kely fotsiny Mbola ohatrany mbola voararaka le izy dia rehefa mamy. Piny. asianako aloha tiako zay so dia be Why tovy sa tsy mitovy? Betsaka kely kokoa ny anazy satria za garçon. Zany olona. manitra be le izy Wow. Tsara. manana tsirony ty Marina amin'izay. Fa tsy miteniteny a. Wow. be le izy Ohatrany hoe misy jumbo nefa jus. Le jumbo le mantsy no mampatsara sakafo. zany be dia tiako ve dia misy an'izany Tsy haiko a. Zany ny hitako amin'ny télé io a. tonga ny a dia laniko fa zaho manodedahela be le lanao sabata Dia na lampre. Masana mahay jus eny a. ary ne tena mahay tsara be mihitsy Dia fantako ve zao hoe nanatsika. Mety mbola tsy fantany. atramoto Dia hoe izy teo dia nena kely fotsiny mety tsy fantany io a. zaho ohatra mbola Zao tesotro mbola. be Fakapana be mihitsy koa le jus androny eny mamamy. mampisotro be foana Ao foana piny. ampiana kely fotsiny indray sa Pinako. fa maninana Sika koa hoe zanakiny eny. hita Dia amin'iny azy zany. so dia atao zibelebele na Ao pifikely eny anahy. so dia fereux hita aminy zay fotsiny Fa zaho nefa ka no sao dia aniny iny. Tsy izy. Raha velo mpanao voninkazo ka eny kazo koa. so dia hita sika Tsy. lasa kely vidiny kely dia ahoana Maro. Ho any any aloha haniko. Ho any aloha jus fa tsy izy manino. koa tsara be mihitsy Tsara be. Tsara noho ny bonbon sucette. ie tsara be le izy mampiteny sotro foana Ohatry le jus any amin'ny gastro reny mihitsy. Mahay zavatra iny. Fa tena problème a.
lasa kely be izy a. Ahoana? Be zany sotsika Fantatry ve zao io lasa kely? atsika koa zany tsy dia nieritreritra mihitsy hoe tonga dia lasa kely be Norangata. tsy hafandriny iny na voaloha za fa Ianao no après. Norangata. Nao dia atao tre. Sao dia very. apona dia tsy fantany e. Ahoana fanaovana aty? Sao dia fantany ia? Sokafa tapoana dia tsy fantatsiny iny ataiza izy teo Mbola taty ambony be taty. Alefa fianko. Mbola taty le izy sao dia ozy izy neny tao teo io. zay lasa matsatsy ve zany io zao Ohatrany tsy tena niova ny lokony sa niova ve? tsy fantatsiny iny io a Tsy fantany io. Sandramana indray ve? azan-dambana tsolo loko io rehefa kely be fa sady efa ho avy zay izy Ranky! iny Tonga neny! Endry tsara tadaholy izy. Amin'ny ankapobeny. Asa hoe karakara e. Asa anao tabia dia karakara kely. Masaka angamba ilay vary e. Fa zay efa tsy mikitikitika amin'izy mihitsy. Tsy kitikitika mihitsy. indrindra fa ty vary ty tsy jerevanay mihitsy fa zao zay vo hijery Hoe masaka marina ilay izy. Ay, mbola inambary an'izay zany zatsika Inana? ina loka Loka le tianareo e. iny zany Ay, mama izy zany. Ao manao sakafotsika. ina Fa loka zay efa te hisotro jus be mihitsy zay. Efa sasatana daholy. mbola vo hisasa samopany sasa Mila misasatana. eto Ireo varitsika tsara. sasa zay rehefa tena ina Efa mangateta be. Ie. Ahoana aloha mena jus e. magateta be fa tsy tena be Ao. Anapeza ny vera tena? nataonay anaprinay atsy asisiny atsy Ay, dia zao any na retsy na endry be tsy kitikitika. izany endry voaloha za plofplofplof izany endry voaloha ity Ede samy endry. Samy Samy endry. Ay, dia zao satria nareo sady be an'le jus. Yes. sarotra Dia zao ho anareo danery ty. Any zany ty anareo danery mahazo sotro zay laninareo day anareo dia laninareo io dia neny koa fa manana neny. neny zany efa manana manokana Tsy manina fa satria nareo dany endry be dia andeho anareo ty. Any Dia io zay aneto. ty vary sotroinareo daholo io dia zandraso atoroko anareo fa neny koa dia mbola manana e. eny mbola tsara Dia tsy manina fa nenareo betsabetsaka. Dia ty zany nenareo dia ao ina vary amin'izay e. Ao diaona izy ao samy mandray viliany dia reo tsika ry amin'ny efitra fisakafoanana le izy samy mandray dia ty zany zuanay Sinon tu l'as jus zany. isotro jus ve aloha e. tsy haiko a Fa za aloha manome vilia hoe ina vary amin'izay. Ngany aloha tsy noana e. no zay Dia omemenina ohatra nina hoe noana dia problème Ay, iny ataonareo. tsy problème avy Ohatrany tsara kely tavoangina jus aneny. fa manina la neneneny ty dia nenay le Ty kely betsaka e. Zay tino vary. Way, iny Jennifer tady anahy vetivety fa alao aloha zao andeha kely. Any io aloha tonga dia minana aloha vary ho avy eo vetivety. dia zui koa fa anay moa zany Sotro jus anareo da. Miasa kely aloha za. lasa zio matsatsy be zany zao le tsika Oenina be zany tsika. andramo hoe io reo tsara tso Satsy takizay tsy nangamarina tsika koa tsy mahazaka fakapana mihitsy zasy fakapanahy be koa izy andramana ve hoe matsatso tsy matsatso. daina ny lokony ara tsy mitovy tamin'le Andramo e. Matsatso be ve? Satsy zatsy dia io zio tso
Miarabantsika rehetra mpanaraka an'ity pejy zara ho amiko ity. Anio dia anolotra tononkalo anankiray ho anao ny tenako. Lohateny dia hoe mba andramo kely ane. Raha sendra misy mahasosotra, aza mora tezitra na mana lava-molotra. Maka rivotra amin'ny orona, avoaka avy eo ambava, fa aza maika ivazavaza. Dia amangy anao raha fitsikina, ampitoetra fitoniana, isinda aveo raha fahatezerana, ho toy ny aloka amin'ny serana. Raha sendra misy ny alahelo, ny lasanao mangidy no intsao mamerovero. Mifoy ireo tsiaro, manavesatra ny loha, dia andramo kely ane ny mihira ao am-po fa amangy anao raha fifaliana, hivimbina aravona, mahatonga fiobiana. Hiry ianao anandra-peo, dia ho lasa ika ampiderana ilay ala elo teo. Raha sendra misy mampahory, mety mampijaly saina ka tsy ahitana tory, dia manasanao hiazakazaka, andohalika hivavaka, dia amangy anao raha faherezana, anjary namanao ny tsikitsiky fiomehezana. Andramo anefa ho hitanao. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, les nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. J'ai dans tes bras, mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Père, entends mon cri, viens transformer ma vie. Jésus, mon ami, viens transformer ma vie. Oh mes Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi, tu n'es jamais loin de moi. Me voici, je viens à toi, tu es ma vie et ma joie. Jésus, je viens te louer, t'exalter, te contempler et m'unir aux voix des anges pour chanter ses louanges, pour chanter ses louanges. Depuis la tendre enfance, j'attends la délivrance, cette vie
fa le miaravantsika indray ry namana malala ry tapaka sy namana raha lasena bavy malala manaraka izao fandarana mamitsika izao fandarana tsy fontsika miaraba antsika ihany koa natratra ny sabata zao moa tsika vao tafahoana dia araraotina ny ferabana antsika natratra izao sabata masina izao raha tsikaritra isika dia telo herinandro sady zay no lasa ny taona vaovao telo herinandro mety efa fatapatatra hoe ahoana ny fandehan'ny taona inona ny zavatra hitranga na dia zava-miafina aza fa izay telo herinandro zay nandehanantsika ny taom-baovao zay dia mety efa nahitana soritra hoe takitaky zao zany no endriky ny azakazaka na ny ritma eo amin'ny fiainana mandritra ity taona vaovao zay diavintsika ity andeha isika naraka aloha hevitra anankiray izay mahafinaritra andraisana lesona amin'ity fiarahantsika amin'izao famaranana ny sabata izao ny amin'ny hoe inona no tokony ataontsika inona no fanapahan-kevitra tokony ho raisina mandritra izao voalohany taona izao mba hafahana miatrika ity taona vaovao 2024 ity inona no zavatra tokony atao amin'ny voalohany taona sahala am'izao dia mila manana fanapahan-kevitra isika ny amin'ny tokony hitondrantsika ny fiainana amin'ity taona vaovao ity koa alohan'ny andiniantsika zany loha hevitra tsotra fohy kanefa manana ny maizy azy zany dia andeha isika hiaraka hivavaka isika raha inay tsara indrindra ny an-danitro misaotranao lehibe zahay amin'ity hariva ny sabata ity faly zay ravoravo miramirana satria ny tontolo andro ny sabata dia nolaninay tamin'ny alalan'ny fanovozan-kiry ny fangalana ny taridalana ny torohevitra mahasoa avy amin'ny teninao ny fiderana sy ny fankalazananao tany amin'ny toerana maro isan-karazany tany am-piangonana tany an-tokantrano nisy aza tany amin'ny hôpitaly sy ny toerana maro isan-karazany tompo tsara ny tianay hotazomina dia izao ianao tianay ianao mamela heloka ianao mamonjy sy manafaka anay mbola iaino ny afatra avy amin'ny teninao zay toromarika taridalana raisinay ampitiavana izany satria tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka amen ny lohahevitra zay hodinintsika amin'izao takariva izao dia mitondra ny lohateny hoe inona no tokony atao amin'izao voalohany amin'ny taona izao inona no tokony atao amin'izao voalohany amin'ny taona izao lohahevitra manana ny maizy azy zany lohahevitra tena ilaina amin'izao voalohany taona izao satria fantatsika fa ny andro sy ny fotoana dia tsy mijanona eo fa mitohy foana ny fotoana ka ny ataontsika zany mahazatra moa zany dia izao ny fisaorana an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra no ny tombontsoa be dehibe zay nomeny antsika tamin'ny lasa ary izao ihany koa mbola omeny antsika amin'ny ho avy tombontsoa be dehibe zay omen'Andriamanitra antsika amin'ny ho avy ka inona ary no tokony atao akoatra ny fisaorana an'Andriamanitra amin'izao voalohandohan'ny taona izao ny voalohany ny faharoa zafady dia izao aoka anana tanjona isika mandritra ity taona vaovao ity misy tanjona zay tiana hotratrarina manana marika hokendrena sy manana fenitra hotratrarina zao ny ambarany soratra masina ao amin'ny Kolosianina 3 andininy voalohany andehantsika jerena ny soratra masina ao amin'ny Kolosianina 3 andininy voalohany sy ny faharoa Kolosianina 3 andininy voalohany sy ny faharoa vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy izay mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety ambany katsao ny zavatra any ambony saino ny zavatra any ambony ina moa ny ao ambadika izany toe-javatra izany ekena fa afatra no lazain'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tany
Kôlôsia izy ty tian-dalany teny ty fa mety ihany koa amin'ny fomba fiainantsika kehitriny de tsino izany fa ny misaina ny zavatra any ambony, misaina ny zavatra any ambony ary tsy hoe misaina ny zavatra any ambony fa mikatsaka ny zavatra any ambony, mikatsaka ny zavatra any ambony, mikatsaka mitady amin'ny fomba rehetra ny zavatra any ambony. Zava-dehibe zay lesona izay manana tanjona ny tiany ho resana, manana ny tanjona ka ny tanjona tokony hotratrariny tsirairay avy zany amin'ity taona vaovao ity de zao mikendry avo hatrany, manatratra ny ambony ary io fanatrahana ny zavatra any ambony io mikendry zavatra avo, mikendry zavatra betsaka, mikendry ny tsara indrindra, mikendry ny mendrika indrindra dia tsy hoe fomba fiainana olombelona na fomba fiainana amina resaka fitantanana, amina resaka raharaham-barotra, amina fianarana fotsiny fa tena ara-baiboly mihitsy izy io, tena araka an'Andriamanitra ka mampirisika antsika zany Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity, amin'izao taona 2024 izao ny fenitra hotratrarina dia manana tanjona ary io tanjona io de izao ny ambony indrindra, ny tsara indrindra, ny mendrika indrindra eo amin'ny fitantanana amin'ireny orinasa ireny, amin'ireny entreprise raharaham-barotra, orinasa lehibe reny de izao manana tanjona izy ireo ny amin'ny atao hoe ny tombom-barotra farany betsaka indrindra, maximum de profit ozy ny fitenindreo olona mpanao fitantanana, mpanao ara-toe-karena, ny tanjona dia ny tombony betsaka indrindra. Zany no tena tokony hokendreny ary tsy hoe amin'ny raharaham-barotra ihany fa eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny de ny ambony indrindra, ny tsara indrindra, ny mendrika indrindra zany no tokony hokatsana ary ara-baiboly mihitsy zany, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ity ambany, katsao ny zavatra any ambony de any amin'izay toeran'ny Kristy mitady zavatra ambony indrindra, mikatsaka ny tsara indrindra. Ka ny malagasy de manana fomba fiteny manao hoe tifidanitra ny fiainana, tifidanitra ny fiainana, ka raha mahavotenimbohitra de efa zava-dehibe zay, tifidanitra ny fiainana. De tahaka izany koa zany ny tsirairay avy amin'ity taona ity de zao oka anao tifidanitra ka ny ambony indrindra, ny tsara indrindra, ny mendrika indrindra no katsahany tsirairay, manana tanjona ambony indrindra, tanjona tsara indrindra. Misy karazana tanjona anankiroa eo amin'ny fomba fiasa de ny hoe misy ny atao hoe tanjona lavitrezaka, tanjona objectif à long terme, misy ny atao hoe tanjona foezaka, objectif à court terme. Misy an'ireo tanjona anankiroa zany ka izao na le lavitrezaka na le foezaka de tokony ho ny tsara indrindra no hokatsaina. Andray ohatra kely zany zao tsika eo amin'ny mpianatra, misy ny fanadinana atao isaky ny 3 volana, ny fitsapam-pahaizana isaky ny isam-bolana any ampianarana any de zao maka note farany tsara indrindra amindreo tanjona foezaka reo, ny fanadinana, fitsapana kely zany isaky ny mavita lohahevitra iray de manao fitsapam-pahaizana ny mpampianatra de amin'iny fitsapam-pahaizana iny miezah manana ny tsara indrindra, ny ambony indrindra zany amin'iny fitsapam-pahaizana iny. Fa amin'ny farany taona koa rehefa farana ny taom-pianarana de ny tsara indrindra, ianao no loha laharana indrindra eo amin'ny kilasy izay misy ianao. Ny lesona voalohany hojerentsika zany famitinana an'izay tapany voalohany zay de zao mikatsaka ny ambony indrindra, mitady ny tsara indrindra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ity taona vaovao ity zany dia na lavitrezaka na foezaka de tokony manatratra tanjona ianao ary ny tanjona dia ny tsara indrindra. Ao amin'ny Kolosiana 4:1 averintsika. Kolosiana 4:1 sy ny 2 manao hoe katsao ny zavatra any ambony, any amin'izay toeran'ny Kristy izay mipetraka ao tany-kavanan'Andriamanitra, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, mikatsaka ny ambony indrindra.
ira malefaka kanto no entiko anandratanana Zay nomena no indro averiko de ty melody no irariko tonga ny trava zato hirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zato irakaloy lay tantara itoy de lay fidera na teto antany toizana ny andanitra feonkira malefaka kanto no entiko anandratako anao zay nomenao no indro averiko de ty melody no irariko tonga ny trava zato irako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zato irakaloy lay tantara itoy de lay fidera na teto antany toizana ny andanitra zato irako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zato irakaloy lay tantara itoy de lay fidera na teto antany toizana ny andanitra de lay fidera na teto antany toizana ny andanitra de lay fidera na teto antany toizana ny andanitra eo amin'ny fanatrarana ny tanjona ambony indrindra fanatrarana ny tsara indrindra sy ny mendrika indrindra dia misy fitsipika zay tiana anatrarana an'le tanjona tsy hoe ny fomba rehetra anatrarana an'le tanjona de mety avokoa
de na fomba ratsy aza anatraranao azy de mety tsy araka an'Andriamanitra izay. Misy olona manatratra an-tanjona kanefa amin'ny fomba tsy mety, amin'ny fomba tsy ara-dalàna, tsy eken'Andriamanitra izany. Ary hitadidio tsara fa ny faharatsiana dia misy vokany mandrakariva, misy vokany na de tsy hitan'ny olombelona aza, na de tsy misy mahita aza, de misy vokany mandrakariva ny fanao ratsy. Ka ny fomba anatrarana ny tanjona izany dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 4:12. Ohabolana 4:12 zao no ambaran'ny soratra masina. Ohabolana 4:12 ka ny tapany faharoa no raisitsika. Ohabolana 4:12 ka ny tapany faharoa. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ambinina ny lain'ny marina, ambinina ny lain'ny marina, ny tranony marina zany de ambinina. Ka izao zany ny fomba voalohany anatrarana an'le tanjona dia aoka hifototra amin'ny marina isika, hifototra amin'ny ara-dalàna, hifototra amin'ny mendrika, hifototra amin'ny azo atao sy ny tokony atao. Aoka zany ny fepetra anatrarana ny tanjona farany ambony indrindra de manao ny marina, aoka hanao ny marina ihany. Eo amin'ny fanatrarana ny tanjona. Andray ohatra kely zany sika ny amin'ny hoe misy mpianatra manao fanadinana ka te azo anoty tsara izy, ndray mahay fa ny ray tsy mahay, dia le nahay zany de nampiasa ny rondoany nianatra sy nantadidy ny lesona de nahazo ataontsika ohatra hoe nahazo 12 amin'ny isa 20 izy 18/20 zany. Fa le anankiray kosa dia tsy nianatra izy fa te ahazo 18/20 fa ny fomba nanatrarany azy dia tamin'ny alalan'ny alatahaka, sokafana any ambany-kay ihany de mangalatahaka de triso izy tsika zany fomba fiteny any am-pianarana any. Tsy mety zany. Zay le atao hoe manatratra ny tanjona amin'ny fomba tsy marina, amin'ny fomba tsy marina. Na ihany koa te anakarena aingana dia mampiasa alatra sy afetsena mba hazona ilay arena tiana ho azo. Mametsifetsy ny namany, te azo toerana ambony any amin'ny orinasa, te azo sitraka amin'ny mpiara-mivavaka sy ny mpiara-miasa ao de izao amin'ny alalan'ny fomba tsy mendrika no hazona an'izany tanjona izany. Tsy ara-dalàna izany, tsy akasitran'Andriamanitra. Fa ny tian'Andriamanitra atao de izao, aoka amin'ny fomba marina, amin'ny fomba mahitsy, amin'ny fomba araka an'Andriamanitra no anatrarantsika io tanjona io. Na le tanjona foezaka izany, na ny tanjona lavitra ezaka, de aoka andeha amin'ny marina. Amin'izao voan'ny fotoana misy antsika izao, andro iainantsika izao de be ny karazana fetsifetsena rehetra ataony maro mba ahafahana maka toerana anankiray. Ary mampalahelo amin'izy ireny aza de matetika mamono ny namana, manimba ny namana, manitsaka ny namana, manaratsy ny namana mba hazona an'ilay toerana zay tiana ho azo. Aoka andeha amin'ny marina, dia ny marina trano no ahafahantsika manatratra ny tanjona. Ny faharoa, ny teboka faharoa de izao, voasoratra ao amin'ny ohabolana 4:12. Andeha nge jerentsika ny soratra masina ao amin'ny ohabolana 4:12 andininy fahatelo. Ohabolana 4:12 andininy fahatelo. Zao no ambaran'ny soratra masina. Ankino am' Jehova ny asanao dia ho lavrary zay kasainao. Ankino am' Jehova ny asanao dia ho lavrary izay kasainao. Inona moa no tiana hatongavana amin'io? Io zany dia lay tononkalo hebraika izy io, tononkalo hebreo. Amin'ny bokin'ny ohabolana moa sy ny bokin'ny mpitoriteny, ny bokin'ny mpanao salamo dia tononkalo jiosy, tononkalo hebreo, ka mifampiankina ilay tapany voalohany sy ny tapany faharoa, mifampiankina ilay hoe ankino am' Jehova ny asanao dia ho lavrary zay kasainao. Le faharoa zany de miankina amin'le voalohany, miankina amin'ny fanankinantsika amin'Andriamanitra ny asantsika no hatanteraka an'ilay
faro miankina amin'ilay voalohany ka ny atao zany de zao manankina tanteraka ny tetikasa ny drafitrasa ny tanjona hotratrarina amin'andriamanitra apetraka amin'andriamanitra ankinina aminy dia izy no alavorary ny zavatra rehetra izay manaraka io aza miasa saina mandehana amin'ny marina de zao ankino amin'andriamanitra ny tetikasanao rehetra mandritra ity taona vaovao ity na ny fianarana na ny asa ireo tanjona sy fikasana rehetra zay tianao tanterahina ankino am' Jehova dia olavorary izay kasaina apetrao amin'andriamanitra aza mandeha alohan'andriamanitra fa alao izy no hitaridalana antsika rehetra alao izy no anatanteraka apetraka aminy ny fanatanterana ny programa ny tetikasantsika rehetra izay zany no teboka faharoa ny teboka fahatelo dia voasoratra ao amin'ny tantara voalohany toko 7 tantara voalohany toko 7 ka andininy 2 andeha jerentsika ary ovakina amin'ny anaran'i Jesosy tantara voalohany toko 7 andininy 2 zao no ambarany tenin'Andriamanitra ary koa Davida tamin'ny Solomona zanany mahereza sy mahatanja ka mahefabe aza matahotra na mivadi-po fa Jehova Andriamanitra dia Andriamanitra no mombanao tsy andahoanao anafoy anao izy ambara-pahavitanao ny asa rehetra anaovana ny tranon'i Jehova raha namboatra ny tranon'i Jehova zany mpanjaka Solomona zanaka Davida dia mety ny salasala angamy izy mety satria goavana tena goavana ny asa de hoy Davida taminy hoe mahereza sy mahatanja ianao ka mahefabe miskina hery aoka tanjaka ary mahefabe vitao zany asa izany io zany no teboka fahatelo tsara ho raisina amin'ny ty taona ity rehefa anatratra ny programa ny tanjona zay tiantsika hotratrarina isika mahereza mahatanja ary mahefabe inona mony ao ambadika zany betsaka ny ezaka tsy maintsy atao ny fikirizana tsy maintsy atao betsaka ny fahafoizan-tena tsy maintsy atao ny torimaso mety afoy ny vola koa indraindray mety anaraka ny fotoana tsy maintsy mandany fotoana tsy holanina amin'ny zavatra tsisy dikany fotoana fa dia atobaka mety andany rondoa amin'ny fianarana ianao zany tsy maintsy hianatra toe-javatra hafa ohatra mba hanatrarana an'le tanjona tsy maninona atao zany mety arotory ihany ko mety be de be ny fahafoizan-tena fa izao mahereza mahatanja ary mahefabe manaova be de be aoka iotra no zay zavatra ny eritreretinao ny ezaka tokony ataonao aoka anao ezaka be de be amin'ity taona ity Andriamanitra momba any Solomona izy momba antsika ary tsy mandao antsika na afoy antsika izy mandra-pahavita ny tetikasa izay ny volavolaintsika mandra-pahatrara antsika ny tanjona na afoy ezaka na lavitra ezaka de zao mahatanja mahefabe fa Andriamanitra tsy mahafoy antsika zay no teboka fahatelo zany voalohany de zao aoka andeha amin'ny marina ny faharoa dia ankino am' Jehova ny programa rehetra ny tetikasa rehetra aoka tsy andeha alohan'Andriamanitra ary ny fahatelo de zao mahereza mahatanja mahefabe fa Jehova Andriamanitra tsy mahafoy antsika ary ny teboka fahaefatra dia ao amin'ny ohabolana toko 12 andeha jerentsika ny voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 12 andininy 7 amby 20 ohabolana 12 andininy 7 amby 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ohabolana toko 12 andininy 7 amby 20 zao no voalaza ny tenin'Andriamanitra ny marina mihinana ka voky tsara fanoana ny kibon'ny ratsy fanahy ny marina mihinana ka voky tsara fanoana kosa ny kibon'ny ratsy fanahy inona mono ao ambadika zany manantena
fa tsy maintsy hisy vokatra niezaka zay ataonao aoka atoky isika rehefa narahana tsara ny taridalana narahana tsara ny fitsipika ny lalao anatrarana ny tanjona manantena fa tsy maintsy hisy vokatra tsy maintsy hisy vokatra mifanaraka amin'ny ezaka zay nataontsika ny marina mihinana akavoky tsy hoe zara fa mihinana tsy hoe nihinana ambany foatra tsy hoe nihinana kelikely eny mba nihinana fa de ozytsika malagasy hoe tsy voky fa nihinana fa ny ambarany soratra masineto izao tena nihinana ka tena voky ina moa tianao lazaina afapo tena afapo tamin'ny fanatrarana ny tanjona zay napetraka tery am-piandohana zava-dehibe ny anarantsika andreo tepoka efatra izay ampitaina amintsika anatrarana ny tanjona amin'izao taona vaovao izao. Mahatalanjona ny fitiavana ay fitiavana tsy manam-paharo tsy mety ritra tsy mba mety ovonoina tantara voarakitrao ampo ny fiainana naseona namonjy mipanota porofotsy aiko sena zay nyevitranisany natsapahavoko nangoraka toko ny fo ny loapaviteny no ireny retrireny fa tena ty toko iana mahatalanjona ny fitiavana ay fitiavana mandrakizay dory fa naizao irery azanonania hinoko fahafonao ny ainao ny olatry ny ratriza nanjoanao indrindra porofotsy aitoerina zay nyevitranisany natsapahavoko nangoraka toko ny fo ny loapaviteny no ireny retrireny fa tena ty toko ianao mahatalanjona ny fitiavana ay fitiavana tsy misy fetrako na izaniza no ilaza sy anambara tsy misy atakalokony anao ny fiverenanao intra hoavy tsy hoela porofotsy azo lavina zay nyevitranisany natsapahavoko ny hafaliniza ny fo ny loapaviteny no ireny retrireny fa tena ty toko ianao manana tanjona isika amin'ity taona vaovao ity tanjona lavitrezaka tanjona foezaka mba hanatrarana ny tanjona zay napetraka dia anisy an'ilay teboka efatra lehibe izay tiatsika averina kely dia ny amin'ny hoe mandehana amin'ny fahamarinana eo am-panatrarana ny tanjona
mahereza sy mahatanja, mahereza sy mahatanja eo amin'ny fanatrarana ny tanjona izay hotratrarina. Ankino am' Jehovah ny tanjonao, aoka Andriamanitra no itokinao apetraka amin'ny tanjona, ary ny teboka efatra de izao, manantena fa tsy maintsy hotratra ny tanjona, tsy maintsy hovoky. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra lay tao amin'ny oabolana 27:7 oka hovoky isika. Fa ny farany izay amtinantsika izay zavatra rehetra natao zay de izao, misy teboka anakiroa indray horesantsika. Am' Romanina 12:20 Romanina 12:2 zao no mbaran'ny soratra masina vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mahazo tofa aza malaina ary aoka afana fo amin'ny fanompona ny tompo. Mahazo tofa aza malaina. Rehefa anatratra ny tanjona isika, anatratra ny programa zay tiantsika hotratrarina, de aoka anana fahazo, mazoto, mavitrika atao ampavitrina ny fanatrarana n'izany tanjona izany. Aoka tsy misy fahalaindainana mihitsy. Ambaran'ny soratra masina fa ny olona kamo de mihinana ny hanina amin'ny fahalainana. Aoka azoto isika, aza malaina. Inona moa ny hevitry ny hoe mazoto? Ny hevitry ny hoe mazoto de tsy hoe miazakazadava akory, de miazakazadava de rotoroto foana de tsemboka lalandava. Zany manko ny vanim-potoana misy antsika kehitriny. Azakazaka ny fiainana. Ohatry ny hoe tsy ho ampy mihitsy ny 420 ora anatanterahana ny asanao ao anatin'ny andro anankiray, de miazakazaka de rotoroto lava, de mahatonga an'ilay atao hoe raritsaina zany toe-javatra zany. Tratra ny stress ianao zany. Na ao tokantrano aza de azakazadava ny fiainana. Misakafo de azakazadava. Ny mivavaka de azakazadava. Ny any am-piasana azaka, tsy misy filaminana mihitsy. Tsy zany no tianao resana. Fa inona le atao hoe mahazo tofa aza malaina. Mahazo tofa aza malaina. Ny heviny de tsotra ihany. Ataovy ampilaminana ny asanao kanefa ho vita atsakany sy andavany. Ataovy ampilaminana ny asanao kanefa ho vita atsakany sy andavany. Ny hevitra ao ambadik'izay ihany koa de izao, ataovy ara-potoana ny asanao. Ara-potoana. Mipetrapetraka tsara ny fandaram-potoana mandritra ny tontolo andro. Afahana manatratra tanjona lavitrezaka, na afahana manatratra tanjona foezaka. Manana fandaram-potoana isan'andro. Ny fomaraina dia mivavaka, dia miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra nareo menakavy, dia mikarakara ny sakafo, dia misakafo, dia midio kely, dia manomana ny fiasana, manomana ny fianarana, de lasa mandeha mianatra. De any am-pianarana, any am-piasana, de miverina indray ny atoandro ho an'izay tafody atoandro. Izay tsy tafody atoandro de amin'ny hariva, rehefa tonga amin'ny hariva, inona ny fandaram-potoana zay atao. Miara-miresadresaka amin'ny fianakaviana ny dinidinika sy ny zavatra natao ny tontolo andro. Tsara ihany manko mba asiana an'io resadresaka io, mifampitafatafa eo ny fianakaviana, nanao na tany am-pianarana tany, nanao na tany am-piasana tany, dia miresadresaka eo, dia manao ny karakara sakafo hariva, misakafo hariva, miaraka mivavaka ny fianakaviana, dia aveo merindesona ny mpianatra na ny mpiasa, manao jeritodika ny asa natao nandritra ny tontolo ihany, de aveo matory. Ny tianao resana am'le hoe mahazo toka aza malaina zany, dia manana fandaram-potoana mipetrapetraka tsara. Tsy misy zavatra tampotampoka izany eo amin'ny fandaram-potoana isan'andro, fa efa voarindra tsara ny zavatra rehetra. Ka na amin'ny fotoana mety mandreraka anao aza, de tsy miova ny fandaram-potoana. Ary mahazava-dehibe amin'ity manao fandaram-potoana ity dia tsy misy zavatra ho tavela mihitsy eo amin'ny asa tokony atao isan'andro. Tsy misy zavatra tokony ho tavela mihitsy. Ary ny mahazava-dehibe an'izy io koa de izao, tsy misy mihitsy toe-javatra tampoka mety ho tafiditra ao anaty programanao. Na le ataontsika hoe improvisation zany. Tsy misy an'izany, fa efa mipetrapetraka mandraka hariva.
ary mahafinahitra ny hery namana malala ny miara-miaina amin'ny olona mahay mandamina mazoto mandamina tsara izy organise o ny fiteny frantsay mialatsiny indrindra ny dikany hoe mahazo to fahazamalaina zany de izao tsy hoe miazakazaka mirotorotona manenjika fotoany tsembydava isan'andro fa mahay mandamina tsara ny fotoana izay ampiasaina isan'andro. Ary ny teboka faharoa dia voasoratra ao amin'ny boky ny oabolana toko 7. Andeha jerentsika ny oabolana toko 7 andininy fahadimy. Oabolana toko 7 andininy fahadimy. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Andiny fahenina. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Nisy mpampianatra iray izay mpampianatra anay fo ny tany ampianarana. Mahafinaritra manana torohevitra mahasoa io mpampianatra io ka zao ny torohevitra nomena anay hozaraina amintsika ihany koa. Mianara mafy ny lesona rehetra izay atao aty ampianarana dia ianara mafy aza vela misy avela mihitsy ka rehefa tonga ny any amin'ny fanadinana dia tsy misy zavatra tampotampoka, tsy misy fahagagana fa izay nataonao tany ampianarana ihany no hotadidinao rehefa any amin'ny fanadinana. Dia hoy izy taminay manao hoe rehefa tonga ny fanadinana ataovy izay anjaranao dia avelao an'Andriamanitra ny ambiny. Ataovy ny anjaranao dia avelao an'Andriamanitra ny ambiny. Ry namana malala, zany koa no tianao lazaina tamin'ilay andalany teny amin'ny oabolana 3:5 sy 5 teo. Matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Ataovy tsara ny asanao. Kendreo ny ambony indrindra, ka atsaony tsara indrindra. Manao vaezaka arak'izay azo atao, arak'izay tratranao. Avelao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izy andamina ny lalanao. Tanteraka amintsika zany torohevitra teny fikasana mahomby izay anampy antsika hanatrarana ny tanjona izay hopetraka amin'ny taona 13 ity. Ka izao na isy zavatsarotra ho avy aza, na isy toe-fitsapana ho avy aza dia olona manana toky, manana hery matanjaka ianao satria napetraka tamin'Andriamanitra ny fandaharam-potoana rehetra. Ny tompo ampitoetra an'izany afatra sarobidy zany amintsika rehetra ary tsy hoe ampitoetra fotsiny fa ampiarina andehanao fanandramana ampiatra izany torohevitra ara-baiboly zany mba ho taom-pandresena, taom-pahombiazana ao antsika ity taona vaovao ity. Iaraka hivavaka isika tompo. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, misaotranao lehibe izay fa misy torohevitra mahasoa omenao anay, torohevitra mahomby omenao anay. Anatratra ny tanjona ambony indrindra amin'ity taona ity izay tompo. Omeo hery, omeo saina matsilo mba hahafahana mametraka ny tanjona tsara indrindra hotratrarina amin'izao taona vaovao izao. Ka hanaraka ireo dinga ny fahombiazana rehetra mba ho tratra izany tanjona izany. Da io ny tsirairay avy izay manaraka izao fandakana mahafinaritra izao. Omeo hery mba hatoky ianao hatramin'ny farany. Ny marary dia sitrano ny ankivo sy ketraka ampaherezo ary ireo manana olana raha sitraka ao vahoaka omeo fandresena izy ireo. Omeo hery mandrakariva izay mba olona mpandresy miaraka aminao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.